Ange Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Nietsika nanao fitokonana avokoa ny mpianatra n'université teto Antananarivo, ny tao Toamasina sy ny tao Toliara androany. Fifandrifiana ve sa misy antony manokana amin'izao fotoana manakaiky ny fanadina hampanjakana baccalauréat zao. Kompania mpitaterana nabakabaka miisa enina no nahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny ACM anao ny volona commerciaux eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny filandro mpizahatany sy ireo mpanjifa ve ny fiaramanidina ho ampiasaina ho ireo mpandraharaha. Enatra io mason'izao tontolo izao ny fitavozavozana amin'ny Madagasikara mikasika ny fanatrarana tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD amin'ny taona 310. Teboka maro no mila jerena hoy ny mpahay toe-karena, indrindra ny fanatsarana ny lafiny maha-olona sy ny toe-karena. Ray mpianakaviana iray avao ankidondina fokontandry andrano-tokana komuna Anjozorobe indray no nisy nakankeriny omaly tolakandro. Vola mitetina valo tapitrisa ariary no takiny ireo mpakankeriny otakalo ny famitsorana azy. Voafidin'ireo solombavam-bahoaka hitatana ny Commission Européenne mandritra ny demi-taona manaraka indray, Ursula von der Leyen isan'ny tanjona napetrany tamin'ny fampafantarana amin'ny programa nasany amin'ny fampidinana ho 700 ny entona mangeja hafananatra amin'ny taona 720 ny antsiprian'izay. Migadona ny amvalora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasano ihany koa. Anaraka izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha nokafatsika ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity. Nietsika nanao fitokonana avokoa ny mpianatra n'université teto Antananarivo, ny tao Toamasina sy ny tao Toliara androany. Fifandrifiana ve sa misy antony manokana amin'izao fotoana manakaiky ny fanadina hampanjakana baccalauréat zao. Matoa andatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Fifandrifian-javatra ve sa ny olana no tsy voavahan'ny tompona andraikitra intsony ka nitokona avokoa ireo mpianatra teto Antananarivo, tao Toamasina sy tao Toliara. Tsy mahazaka ny herinaratra amin'ireo trano vaovao nisy tean'ny mpianatra eny Ankatso ary tsy misy rano ihany koa. Efa natao ny antso saingy tsy natana vahaolana hoy ireo mpianatra izay nitokona tamin'ity androany ity. Fitakiana vatsim-pianarana enim-bolana sy fampitaovana kosa no nahatonga ireo mpianatra ao barikadimy hitokona. Manampy izay ny fahatapahan-jiro lavareny ao Toamasina. Nitokona nanomboka ny maraina teo ihany koa ny mpianatra tao Toliara manoloana ny tsy fahazoana vatsim-pianarana. Ankoatr'izay, mitaraina izy ireo manoloana ny fametrahana ny droit de soutenance sy ny droit de concours izay nampiakarina. Ny bourse tsy omena, ny vola takiana ampiakarina. Fifandrifian-javatra ve amin'izao fotoana manakaiky fanadinam-panjakana baccalauréat izao. Raha tena tompona andraikitra manao ny asany araka ny tokony ho izy, tokony efa nijerena mialoha ny fomba hisoroana ny tranga tahaka izao izay mety anakorontana ireo mpianatra hiatrika fanadinana manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Matoa ireny no mitranga, matoa mitaky ireo mpianatra. Efa tsy aritra intsony ny zava-misy iainana eny amin'ireny université mpanjakana ireny. Ny zava-misy aloha toa lasa fahazarana ny fitokonana eny amin'ny université mpanjakana, saingy tsy misy vahaolana matotra sy maharitra arosony ireo tompona andraikitra manoloana izany. Raha tsy mitaky vatsim-pianarana sy fitaovana ireo mpianatra dia mitaky ny karamana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Rehefa tsy mitaky ireo, mihetsika ary mitaky ihany koa ireo mpandraharaha. Zava-misy ary miverina matetika eto amintsika isan-taona izany fitakiana eny anivon'ny université izany. Rehefa ataon'ny fandiniana, mitaky vatsim-pianarana ireo mpianatra satria maro ireo miankin-doha amin'ny vatsim-pianarana, indrindra amin'izao fahanitrana sy fahasairanana iaina ny ray aman-dreny izao. Raha ny fanazavana voaray, mizara telo mazava tsara ireo mpianatra eny amin'ny université. Raha ireo mpianatra manokana no resahana, ao ireo mianatra satria mianatra ny tanora to azy,
ireo ilay karazana mpianatra tsy hita mitaraina raha misy ny olana mikasika ny vatsim-pianarana na jiro na rano fa kosa tonga manatevin-daharana sy mandray anjara mavitsika izy ireo rehefa tonga ny grevy. Faharoa ireo mpianatra mianatra fa manana ny ampy ny ray aman-dreniny ka tsy olana aminy izay vatsim-pianarana tsy voaray sy ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan rano. Manana plan be mandrakariva izy ireo raha misy ny olana. Ary fahatelo ireo mpianatra tapa-kevitra ny hianatra ary tsy manana ny fahafahana hanampy azy araky ny tokony ho izy ny ray aman-dreniny. Fanampiana lehibe ho azy amin'ny fianarana aratoviny ny vatsim-pianarana raisiny tahaka izany ihany koa ny fisian'ny jiro sy ny rano mandeha araky ny tokony ho izy. Efa fantatry ny mpampianatra sy ireo tompona andraikitra izany tahaka ny fahafantarana mailo ihany koa ny isan'ny toerana isaky ny sapam-pampianarana tsirairay avy. Izany hoe tokony efa ho fantatra ny volona vatsim-pianarana ho raisin'ireo mpianatra ireo sy ny teti-bola natokana ho an'izany. Araka izany fandaminana matipaika no takiana ka tsy hiverina intsony ny olana eny amin'ireny oniversite ireny. Na izany tsy tokony hisy karazana fietsika tsy voatandrina ka sanatria anakorontana ireo zandry zanaka miomana hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea amin'izao fotoana izao. Mendrika fitoniana sy filaminan-tsaina izy ireo ahafana miatrika izany atokoavana izany ao anaty fikarakarana tsara rindra. Raha hidirantsika lalindalina kokoa ny mahakasika an'izay raha ny zava-misy eny anivon'ny oniversite na Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy misitraka rano sy jiro araka ny tokony ho izy ireo mpianatra nahazo ny trano vaovao eny Ankatso araka ny fitarainana izy ireo tamin'ity androany ity. Ndroso tamin'ny fitokonana fanairina ny tompona andraikitra izy ireo androany tsy manara-penitra araka ny dradradradraina ny zava-bita ho iatrandy ireto mpianatra ireto tamin'ity androany ity. Nela Ranevson. Androany roso tamin'ny fitokonana indray ireo mpianatra nahazo ny trano lazaina fa manara-penitra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo. Tsy azo lazaina fa manara-penitra ny zavatra misy endrika ary ny fitarainana ireo mpianatra androany. Ny antony fitokonanay tompoko dia no ny tsy fisahanay amin'ny ara-dalàna ny jiro sy ny rano ao amin'ny cité R+1 lehilahy sy vehivavy. Dia mitokona izahay satria ny cité anay lazaina fa hoe manara-penitra hono kanefa izahay tompoko dia tsy misitraka rano afaka hidiovanay sy andrahonay ny sakafonay ary tsy misitraka jiro manara-dalàna izay satria ny jiro aminay raha ohatra ka hoe mampiasa PC daholo mampiasa ordinateur ohatra ny olona roa isaky ny porte ao aminay dia tsy mazaka ny jironay fa midisonky na mety ho may mihitsy ary dia lasa tsy zarizary zany ny fianaranay fa tapaka foana le jiro isak'izay mba hanao an'le devoir sy ny bokinay izahay. Vaovao miloko volomparasy orange ato ambany io ny R+1. Tsy hijanona ny fitakiana raha tsy voavany olana mahazo azy ireo hatrany fanazavana hatrany. Zany dia mazava be fa ny andehanan'ny jiro mahazaka soa aman-tsara ny besoin anay amin'ny maha-mpianatra anay ao amin'ny cité ray voalohany dia ny ray faharoa ny sitrahanay rano ahafahanay manatanteraka ny besoin anay midio ara-batana sy manasa ny sikina ho anaovanay. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fitakiana nataon'ny mpianatra. Ny fifamoivoizana no voavoatotonana nandritra izany na izany azy niatrana ary hiatonga teny antoerana ny mpitandro ny filaminana. Maro ireo olana mianjady amin'ireo mpianatra manerana ireo oniversite mpanjakana manerana nosy amin'izao fotoana izao arak'izay antanterina tao anatiny fanadihadiana izay fa raha ny zava-misy any Toliara ihany koa nanomboka androany ny fitokonana ireo mpianatra eo anivon'ny oniversite any Manday mitaky ny hanomeza ny fanjakana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana manaitra ny tompona andraikitra isan-tsokajy ny hijerena ny foto-drafitrasa sy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny oniversite ihany koa ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Bonhomme Élisée Kulturiara.
nakatondro mpianatra eto manday ny faritry ny université Toliara hatramin'ny maraina nandoro pneu sy nitsioka kiririoka ny tokona manoloana ny vavahadiny université izy ireo ho fanairana ny tompona andraikitra manoloana ny tsy fahazahoana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana izay efa nampanantenaina azy ireo sivy amin'ireo mpianatra 700 tsy nahazahoana vatsim-pianarana ka nanaovana fangatahana ihany no nahazo vatsim-pianarana ny faharoa ambin'ny folo ny volana jolay lasa teo raha ny fanazavana izay midika ho fanitsakitsahana ny zony sy fanaovana tsinotsinona azy ireo ka mahatonga izao fitokonana izao tsy ankenay sasy tsy fanambanambana mpianatsy eto amin'ny université ny Toliara université iabiaby nisy nahazo zahay eto Toliara mpianatsy nay avao maro tsy nahazo boursa 3 mois plus équipement zay aloha le tsy nahazo eto koa zahay de mitaky boursa enimbola zay tavela amin'ny fanjakana any fa resiko hatreto zany ny université ny Mazenga mpianatsy any amin'ny 408 nahazo ny vatsim-pianarana nanao réclamation de manino zany zahay mpianatsy eto amin'ny anjeny marotolo Toliara avao mahazo mpianatsy sivy nefa ny mpianatsy ny tsy nahazo boursa 370 hitakinay hivoany vatsim-pianarana anay io araky zay anatin'ny fepotena foy zahay tsy mila 3 mois omenareo fa 6 mois andro hilana satria efa madiva ho farana ny any universitaire anay ankoatr'izay mitaky ny hijerena ireo fotodrafitrasa sy ny fampandehanan-draharaha eo anivony université ireto mpianatra miara-miaina zay efa averina anay eto sanandro miara-miaina amin'ny aomby miara-miaina amin'ny aosy miara-miaina amin'ny sivily ireo fotodrafitrasa zay efa misy teo efa miasimba tsy mba misy jeritodika izay ataony tompona andraikitra tsy ndraiky manokana ary saorana ny fitondram-panjakana nanamboatra ny R plus 1 fa kosa eto zay re tompo anareo efa nanome nefa ny équipement anatin'io tragno dia tsy complet tanteraka nefa ny université raha vavy complet aby gnandreo mitaraina ihany koa zahay mpianatry ny université ny Toliara ato fa mitavozavoza ny tsy fanananay filoha ny université anisany zay tena mampijaly anay io zavatra io gn'antony amizay ao eo ny resaky diplôma tsy fantatsy iza marina no mpanao sonia tsy vitany sonia ihany koa fa nany hiboahan'ireo diplôma aza mampijaly ireo mpianatra izay miara-miaina aminay ato ho an'ny NS manokana no amafisiny reto mpianatra ny resaka mandeha mahakasika ny droit de soutenance anisany mampangiriviry ireo mpianatra ny droit d'inscription ny droit de concours ary ny droit de soutenance izay nalefa tany amin'ny serasera izay mitentina enketsy ariary isaky ny mpianatra izay manao soutenance namoahana taratasy fandavana izany nefa ny eto ny mpianatra avy ao amin'ny NS dia mahatsiaro voafitaka fa fampandriana gisa ilay taratasy navoaka ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny école normale supérieure tsy nahazahoana fanazavana kosa ireo tompon'andraikitra avy ao anivony université ny Toliara raha nanontanianay mahakasika ireo fitakiana ireo nanamafy ireo mpianatra fa tsy hijanona ary hihamafy izao fitokonana izao mandra-pahazahoana ny valin'ny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra avy any Toliara dia hiazo any Toamasina vetivetsika fa mahakasika ny olany famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao fa voazana misa rososina no mahazo ny jirama any Toamasina ankehitriny ankoatra ny famaizany atarbian-jiro lehibe mitatitra herinaratra ho maly tolakandro ny rehetra ihany koa androany maraina milina mpanjara herinaratra manerana ny tanàna ka manamafy ny fahavoazana ny antoerana amin'izao fotoana izao trango izay mampitarazoka ny fepotona mety hiverenana famatsin-jiro sy rano any antoerana izay mbola anatiny fahatapahana fahobe hatramin'ny omaly ihany koa erinora zafimanina kolo Toamasina efa ho 3 andro zay no tapatapaka ny famatsian-jiro tao Toamasina ny amafy zany omaly ary ny afara tamin'ny fahatapahan-jiro fahobe izay nisy fiantraikany tamin'ny famatsin-drano ihany koa nanomboka omaly tolakandro fahamaizany tarobian-jiro lehibe ao amin'ny tobiny Tsirama ao Verery izay mampitambatra ny herinaratra avy any Volobe sy Enelek ary Tamatavy 4 no antony fahatapahan-jiro fahobe raha ny andro ny maly tolakandro mandra-parain'ny andro nidina tany antoerana ny tale jeneraly ny Tsirama nijery fotony ny zava-misy
ary noverina fa ho afaka ora vitsy dia verina tsy kelikely ny famatsiana jiro sy rano. Tsy izay nefa ny zava-nisy, vao difikely ny tale jeneraly ny Jirama ary efa teo ampanaovana andrana ny teknisianina rehetra. Ny donatsetroka ny efitrano lehibe misy ny potentiel, ilay milina mpanjara herinaratra manerana ny tanàna. Mahita teraka io fitaovana io izay ankina ny aindehiben'ny fanapariana herinaratra ary tsy maintsy soloana raha ny loharanom-baovao akaiky. Noho izany, mitoy ny aizina ary mbola tapaka ny ranon'ny Jirama. Filarana no hita eny amin'ireo toerana fividianan-drano fisotro madio. Mitaitaina ireo mpandahara madinika, tsy manana fahefana hampiasa groupe électrogène sy angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Tsy fantatra mazava ny fempotoana iverenan'ny famatsin-drano sy ny jiro, fa dia mifampiainoaino fotsiny aloha ny rehetra. Itsy ankilany, mbola tsy milamina ny resaka vatsim-pianarana sy ny olan'ny trano foninana eny amin'ny oniversitény Parikadimy. Ny ampy ity olan'ny fahatapahan-jiro sy ny rano faobe ity. Miezaka ny mifeny mety foara-pefy ataon'ireo mpianatra ny mpitandro filaminana, ka raikitra ny fiantsiana amin'ny alalan'ny torabato atry ny omaly alina ary ny toy hatramin'ny androany. Ny mpianatra ao Parikadimy izay mahandro sakafo amin'ny alalan'ny herinaratra avokoa ny akamarony ary mivelona amin'ny ranon'ny Jirama. Ahina araka izany ny mety sy ny fidinana an-dalambe indray hitaky ny zony ireo mponina amin'ity alina ity raha mbola tsy miverina amin'ny laoniny ny famatsian-drano sy ny famatsiana jiro ao an-toerana. Fa isan'ireo mitondra takaitra manoloana ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana ny asa mandidina ny tontolon'ny informatika, ny sehampiarina izay afaka miantoka ny fampananana asy ireo tanora maro amin'ny alalan'ireo fampiofanana araka asa samihafa. Ity farany izay ny mpisihatra ao anatin'io izay nanamafy fa fatiantoka ny fampiasana groupe électrogène amin'izao fotoana izao, eo anatria ny zava-misy, eo anatrian'izay fahatapahan-jiro lava reny izay fitianokolona no mitatitra ny antsiprian'izay. Karazana asa maro no azo atao mifandraika amin'ny informatika manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny. Isany amin'izany ny famoronana ireo tranokala sy fanamboarana ireo application samihafa. Ity sehatra ity izay mahaliana ireo tanora ny fianarana izany anaovana antom-pivelomana any aoriana. Ankehitriny ny sedra olana ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny informatika noho ny fahatapahan-jiro tsy mifidy ora eto an-toerana. Izy fiantraikany amin'ny traika efa ananan'ireo tanora any aoriana ity fahatapahan-jiro amin'izao fotoana ity raha ny fanazavana tamin'ny mpandraharaha iray. Fa ny resaka formation no tena zay ny tena olana kely dia ny problème nefa zany raha samihafa ny formation académique sy ny professionnel zany samihafa mihitsy. Dia ohatra hoe misy ankizy zany ohatra hoe mianatra ataontsika hoe ny akato dia hafa ny compétence azony eny, dia nefa hafa koa ny formation professionnelle. Dia le formation professionnelle zany ataontsika hoe maty mihitsy, dia maty zany. Dia atsoato zany tsy mety hoe tsy dia hita olona qualifié zany tsika ataontsika hoe développeur informatique zany, mety tsy dia hita olona tena hoe qualifié be tsika satria ho faty mihitsy le secteur. Fa ny hoe mba mampetipety le izy mba hoe manana service hafa, tsy service hafa dia efa maty be dia be ny centre tsy miasa ntsony amin'izao. Fototra afaka ampiroborobo ny toe-karena ary mbola malalaka ny tontolon'ny informatika raha ny eto Madagasikara manokana. Manoloana izay fahatapahan-jiro izay hatrany, tonga hatrany amin'ny 500 ny fatiantoka. Ankilan'izay ny fahasimban'ireo fitaovana sy fandaniana amin'ny groupe électrogène. Tao anatin'ny 10 taona niorenana, nanomboka tamin'ny taona 2014 no hita ny fiantraikan'ny fahatapahan-jiro tamin'ny sehatra informatika niveloman'izy ireo. Hoy hatrany ny fanazavana. Tamin'ilay fotoana nanaovana essai-ana téléphérique iny aloha tsy haiko raha misy ifandraisany, tapaka le jiro dia nisy transport tatsy ambadika taty zany nipoaka, dia niara-nipoaka tamin'izay koa ny onduleur anay. Misy effet anefa tsy dia mampaninona ihany, fa amin'ilay masady centre de formation anay dia tena be dia be mihitsy ny pep amin'ilay izy satria ianao sao raha mampanao formation dia tsy machine anao rerany no miasa, misy machine ny ankizy ihany koa. Dia nefa ny ankizy le naraka lazaiko teo hoe mora ny saram-pianarana satria zay ny zakan'ilay ankizy dia tsy maintsy mora zany le izy, nefa ny charge anao mitombo be. Dia nanomboka tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny tany 2018 tany ngamba, nanomboka ny anidina foana zany ny
izy ty ny ataontsika hoe vola miditra zany raha resaka formation dia teo moa zany ny covid mbola nidina dia tamin'ny herintaona moa zany nita hoe tena mafy be satria tamin'ny herintaona nisy ray volana mahery tapaka adiny 4 isan'andro ny jiro. Sy ampiarian'olona maro no simba vokatry ny fahatapahan-jiro misy eto an-drenivohitra avy ro hoe ny fijaliana ho an'ireo mponina any amin'ny faritra. Mbola lavitra ny lalana afahana manarana ny orinasa jiramara ny faneho-kevitra ny tale jeneraly vaovao izay nafarana avy an'ny ivelany indray iverenana. Mpandra-piandry ny famahana ny olana arabola sy ara-teknika. Ny vahoaka malagasy hatreto ny mizaka ny zigo amin'ny fahatapahan'ny herinaratra izay miverina efa ho indimy farafahakeliny tsy andro tsy alina. Fa kompani mpitaterana nabakabaka miisa enina no nahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny aviation civile de Madagascar anao ny vol commerciaux eto amintsika amin'izao fotoana izao. Araka ny filanindro mpizahatany sy ireo mpanjifa avy ny fiaramanidina ho ampiasaina ho ny faneho-kevitry mpandraharaha eo amin'izay sehatra ny fizahan-tany izay. Ity fanapa-kevitra ity izay toa midika fa tsy mbola ho atoato ny fanamboaran'ireo lalam-pirenena izay efa potika tanteraka amin'izao fotoana izao. Honina saina. Madagascar Airlines, Transocean Airways, Madagascar Transair, Sky Service, GS Aviation ary HFF Travel Airways, kompani mpitaterana nabakabaka miisa enina no nahazo ny fahazahon-dalana avy amin'ny aviation civile de Madagascar anao ny vol commerciaux eto an-toerana. Ho fiatrehana ny haute saison eo amin'ny sehatra ny fizahantany no antony nanokafany ny abakabaky Madagascar amin'ireo kompani ireo. Azo tombony ny mpizahantany fa maro no mety ho fiatraikany ratsy ho an'ny mpandraharaha. Ny eo amin'ny sehatra ny fizahantany dia ny fampidirana an'ireo zotra-piaramanidina fitrandrana komersiala ireo dia mety ho tosika anga ho iaho fa mama amin'ny ampahany amin'ny resaka fizahantany fa tsy mama ny olana ara-pizahantany manontolo satria mety ny olana ipetraka dia hoe ho adinoina ve zany ireo route nationale rehetrarehetra ireo sy ny fanamboarana ny lalana izay manao ny tolotra sy mandeha any amin'ny toerana fizahantany. Kanefa ny raha ohatra ka hoe andeha haka ny fiaramanidina ireo olona ireo move vita hamaly ny filana araka ny fiaviny ireo mpizahantany eto amintsika zany hoe ny isa zany ny isan'ny mpizahantany. Raha ohatra ka izao tsika ataontsika 40 000 na 44 000 visiteurs zao tsika raha roplanina enina dia efa tsy ampytsika ao anatin'izany zavatra zay maika moa raha iotran'izay. Dia ny tena zava-doza dia ilay hoe fametrahana ny fotodrafitrasa rehetra ankilabao sy ny fanamboarana izany tokony hanenjehana ny fitrandrana ara-ekonomika amin'ny lafiny rehetra satria tsy fizahantany ihany no tandrovina ao anatin'ity resaka fitrandrana ara-fiaramanidina ity ka iteraka zany disadisa eo amin'ny mpandraharaha isan-tsokajiny na ny mpambakatra vokatra na ny lafin'ny filaminana na ny lafin'ny fizahantany ary ao ihany koa ny lafin'ny ekonomika raha ataontsika zany hoe misy ny zavatra tsy maintsy ohatra ny trondro sy ny langosta tsy ho tafakatra aty Antananarivo mihitsy ve. Fanontaniana apetraka ny mpandraharaha manoloana ity tranga ity no hoe tsy mbola ho atoato ve zany ny fanamboaran'ny fanjakana ireo lalam-pirenena antony nanomezana fahazahon-dalana ho an'ireo kompani mpitaterana anabakabaka. Raha izay itony ny fijaliana ny sarababem-bahoaka mampiasa ny lalam-pirenena fa ireo manana fahafahana andeha fiaramanidina. Ankoatra izay alalaka avy ny fifananana eo amin'ireo kompani mpitaterana amin'ny sarany tapakila sy ny tolotra omena ny mpanjifa. Fa ihany koa mifanaraka amin'ny drafim-panarenana ny kompani mpitaterana Madagascar Airlines ve izao fanapa-kevitra izao ho afaka hifaninana amin'ireo kompani tsy miankina ireo ve ity kompani ity mba tsy olombitso no azo tombotsoa ho ny ayatsihavanana apetraka ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Enatra io mason'izao tontolo izao ny fitavozavozany Madagasikara mikasika ny fanatrarany ireo tanjona amin'ny fampandrosoana lovainjafy na ny ODD amin'ny taona 320. Ho ny paitoekarena nanaovana fanadiadiana androany. Teboka maro no mila jerena indrindra fanatsarana ny lafiny maha-olona sy ny toekarena anatrarana ny fanamby ao anatin'izay raha ny fanazavana trany Christian Diby. Tsy manana vinakasa maripotra entina manatratra ireo tanjona amin'ny fampandrosoana lovainjafy na ny ODD amin'ny taona 320 ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny paitoekarena androany. Porofon'izany ireo tondro refy navoakan'ireo fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny fahatrano Madagasikara izay manasokajy ny firenena ho gisitra trany eo anatrehan'ireo firenena maneran-tany. Isan'izany ny mikasika ny IDH na ny indice de développement humain
izay navoaka ny PNUD ho an'ny taona 3 hatramin'ny taona 4 araka ity tatitra ity voasikajo larana fa 770 amin'ny firenena misy 370 i Madagasikara izany hoe gisitra sy mitana ny rambony hatrany. Ny IDH izay singa manokana natao hanelefesana ny fampandrosoana ny lafin'ny mahaolona ao amin'ny firenena iray saingy miariary ny femoran'izany eto amintsika. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny mahaolona nefa ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy ho hatrany ny mpahay-toekarena. Ity farany izay nanamafy fa hitondra henatra ho an'ny Madagasikara eo masin'izao tontolo izao ny fitarazona eo amin'izay fanatratrarana ny ODD izay. Tanjona izay ilaina ezaka amin'ny lafiny maro mikasika ny politika mpampandrosoana eto amin'ny firenena ho hatrany ny fanazavana. Zava-misy ho an'ny Madagasikara zany dia hoe ataontsika hoe faraparany na dia atao hoe maro ary ny firenena mbola ao aorianantsika dia faraparantsika ny zavatra tsapa ihany koa nefa dia hoe na dia tsy manao ny kajikajy akory ary zany isika dia efa tsapa zany amin'ny fiainana andavanandro sy ny zava-misy ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena zany izay hoe ambany io tondro io ho antsika eto Madagasikara zany tsy mbola tena voapetraka tsara zany ilay hoe fampandrosoana ny mahaolona ho an'ny Madagasikara zany. Be dia be ny mbola azo resahana fa ny hoe azo apetraka zany dia hoe mila ezaka manomboka any amin'ny fotony mihitsy zany fandrafetana an'io politika entina mampandroso ny mahaolona io zany dia miainga amin'ny fotony mihitsy zany le lalatsaina hitarihana anazy fantarina hoe inona ny zava-misy dia inona ny ilaina. Isan'ireo firenena 370 nametraka fanamby anatanteraka ireo tanjona misy 70 amin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny taona 3 izao i Madagasikara. Lavitresaka ny asa tsy maintsy atao raha ny mikasika ny fametrahana ny asa mendrika sy ny fampitomboana ny ari-karena manokana ho kosa ny teo anivo ny randrana sindikaly. Ny antsika tsy izay edinivon'ny randrana sindikaly rery ihany fa ny rehetra samy mahatsapa zany hoe lay lazaina hoe lara-pahamehana mihitsiny zany no ohatra ny fandiso eo amin'ny fanjakana zay zany lasa ohatra ny mamirapiratra no eritreretan'ny fanjakana hoe lara-pahamehana dia zay le mahaolana an'le izy zany zany hoe ny tena lara-pahamehana ho ana fampandrosoana zany tsy hita mihitsiny zany miseho enana hoe tanterahany eo amin'ny fanjakana fa le mamirapiratra fety etseroa mivorivory zany mampaliana ny fanjakana amina zavatra mamirapiratra fa ny tena hoe mahasoa ny maika indrindra amin'ny vahoaka malagasy ho ny fampandrosoana indrindra moa tsika amin'ny tontolon'ny asa ary zay averimberinay eto anivon'ny sindikaly rehefa ny tontolon'ny asa na ny fiaina ara-tsosialy amin'ny mpiasa ny momba ny mpiasa zany no tsy voakarakara dia tsisy firenena mandroso zany io tsisy toekarena mandroso zany. Raha iverenana niompana tamin'ny andro telo lehibe ny politika ankapoben'ny fanjakana araka ny kabary nataony Andry Rajoelina tamin'ny farantaona teo. Voalohany amin'izany ny fijerena ny loharankarena mifototra amin'ny mahaolona na ny capital humain, ny fampiroboroboana ny industrie sy ny fanodinana ny ara-toekarena ary farany ny fahaiza-mitantana. Enim-bolana aty aoriana iaraha-malala ny fahantrana lalina izay henan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy tantaratra ihany koa ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka fa any amin'ny fisehoana ivelany sy hoerahoeratra ny any mpitondra fanjakana. Ihany koa ny hoentintsika amin'ny sendvetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao. Rehefa avy eo santionan'izany faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Afakandro Christian makasika ny antony mahatonga ny fahantrana lalina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny trangana fakanakeriny any amin'ny commune ny Jozorobe aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay.
stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Professionnel ou particulier, découvrez la colle Févicol SH. Avec la colle Févicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie au collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Févicol SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Févicol SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Févicol SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 grammes, 250 grammes, 1 kg, 5 kg, 20 kg et 50 kg. Colle Févicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Andoi fetiam vokatra stary! Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ny zava-pisotro stary. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely, ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manakely amin'reto vokatra voatanisy reto: Caprice, Bord Cola, Yuzu ary Tonique. Manatitra ny arabatra ny tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity. Avy hatrany dia fanehoan-kevitra politika no ndeha isan'ny tarantsika izay. Ny fitanilana sy ny fanaovana be manaiky ny anivony ny anteny mera-pirenena no isan'ny mahalatsaka ny katerena ny firenena amin'izao fotoana izao. Antony ilaina ny fifandanjahan-kery azo mbokatra tsara amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny solombavambahoaka. Afakandro Christian Manlondro solombavambahoaka tsy miankina ny vadika ho Irmara. Anja Robert Kolomahajanga no mitaditra ny antsiprian'izay. Tsy misy afa-tsy ny fifandanjahan-kery eo anivon'ny anteny mera-pirenena ihany no ahafahana mahazo vokatra tsara amin'ny fampandrosoana ny firenena raha naneho ny heviny mikasika amin'ireo solombavambahoaka tsy miankina ny vadika ho isan'ny Irmara i Afakandro Christian solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany. Misy ireo solombavambahoaka zay efa niaraka amin'ny antoko ny fitondrana, misy ihany koa ireo indépendant koa zay heverina hoe mahaleo tena zay androna niditra amin'ny fitondrana. Zay moa zany isan'ny nanakena zay ny tena koa satria ny fifandanjahan-kery nge no ahafahana mahazo vokatra tsara. Fa raha mitanila io efa hitantsika tamin'ny premier mandat dia nanao be manaiky ny ankamaroan'ny solombavambahoaka ka ireny na tonga andreny vokatra ratsy ireny. Raha ohatra ka nipetraka ny indépendant mahaleo tena azy inoa koa fa mahatonga ny fifandanjahan-kery ary indrindrandrindra ny fanapahan-kevitra zay ho raisy fitondram-panjakana dia verina fa ampandiniana tanteraka satria misy ny hery hafa zay afaka zany mamalavala na manao balizy. Fa zahay moa fanoherana mazava ho azy tsy maintsy manaraka an'izay baiko zay hoe manohitra amin'ny rariny, manohitra ampahendrena. Izay zany no fomba fiasanay ka ivery koa ireo solombavambahoaka reo olon-dehibe manantsaina izy ireo mahafantatra ny tena lahara-pahamehana, mahafantatra ihany koa ny tena fampandrosoana. Everiko fa tsy andray an'izay fanapahan-kevitra zay mety everina ho tombotsoa manokana ho an'ireo solombavambahoaka na tombotsoan'ny mpitondra ireriany fa mba tombotsoam-bahoaka no alohan'ny zava-drehetra zay anandraisana ny fanapahan-kevitra. Nitafa tamin'ny vahoaka ny Mahajanga teo anolohan'ny lapan-tanàna ny solombavambahoaka ary notrony ireo olom-panjakana isan-tsokajiny nahitana ny gouvernoura ny faritra Boeny, ny préfet ny Mahajanga, ny PDS ny Mahajanga, ny grande technicienne eo anivon'ny commune urbaine Mahajanga sy ireo mpanao politika maro samihafa. Lafomba hafa ireo tanora no avy ny fitoniana maneran'izao tontolo izao, indrindra ny aty Afrika hoy ny solitenan'ny vondrona afrikanina androany. Nandritra ny fanamariana Nelson Mandela Day, tolona ho an'ny fitoniana sy ny fitoviana maha olona izay no isan'ny ady lehibe natrehany Nelson Mandela. Fity nokolona no nitatitra ny antsiprian'izay. Telopolo taona aty aorian'ny fandresena azon'ny Nelson Mandela amin'ny fametrahana ny fitoniana. Nafona ihany koa ny apartheid na ny fametrahana ny rafitry ny fiarahamonina amin'ny volon-koditra izay niadiny Nelson Mandela. Ankehitriny,
mbola manano sarotra ny ady sy mifametrahana ny fitoniana aty Afrika ho ny solotena ny Union africaine mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana. Mbola maro ireo dingana tokony hatriny. Ireo tanora mandray anjara amin'ny fampandrosoana aty Afrika no andraindray na ametraka izany fitoniana izany raha ny fanazavana hatrany. La paix, oui disons, nous dirons il y a des challenges. Raha ny fitoniana no resaina, azo lazaina hoe mbola misy ny fanambogoavana amin'izany. Marina fa hatao ny zavatra rehetra mba hisian'ny fitoniana aty amin'ny firenena afrikanina, ary izany no irina mba hisy eto Afrika ahafahana mandroso. Ny ady ho any izany fitoniana izany Mandela, ny ady amin'ny fiarahamonina mirindra sy ny lamina ihany koa ny tenany. Raha ny eo anivon'ny vondrona afrikanina manokana, isan'ny fanirian'ny Mandela amin'izao ny amolavolana hatrany fisian'izany fitoniana izany. Raha ny hevitray araka izany dia tsy afaka mipetraka izay fitoniana izay raha tsy misy fandraisana anjaran'ireo tanora. Amin'ny alalan'ny fanabeazana no ametrahana ireo tanora ho ivon'ny fampandrosoana aty Afrika. Tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fitoniana. Dikan'izany dia ireo tanora no tokony fototry ny tolona atao. Donc pour moi les jeunes doivent être au centre de notre combat. Isan'ny fototry ny tolona nataon'i Nelson Mandela taty Afrika raha iverenana ny ady amin'ny fitovina maha-olona, ny fitovian-jo amin'ireo mainty sy fotsy hoditra, ny fahalalana sy ny rariny. Tolona izay nahazahoany ny Prix Nobel de la Paix tamin'ny taona 496. Neditra amponja nandritra ny 17 taona i Nelson Mandela ary filoham-pirenena tao Afrika Atsimo taoriana izay. I Afrika Atsimo izay iray amin'ireo firenena sangany aty amin'ny kantinanta Afrika ankehitriny. Ny tolona izay vita izay tokony ho fitaratra ho an'ny firenena rehetra. Antony nametrahana ny datin'ny 12 Jolay ho Mandela Day na andro iraisam-pirenena ahatsiarovana ny Nelson Mandela. Ny asa fanaovan-gazety mandidina ny 400 ireo antota taratasy voarayany teo anivo ny OJM nano lavitry ny mpanao gazety mikasika ny fangatahana karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety tamin'ity andiany faefatra ity. Miroso amin'ny fijerena ny sivana napetraka ny tompon'andraikitra isan'ny sokajany tamin'ity androany ity ary voaka ny 9 Jolay ho avy zao ny lisitra vonjimaika ho an'ireo mpanao gazety isitrak'izay karatra mamatianina izay. Ivoaka amin'ny 9 Jolay ho avy izao ny lisitra vonjimaika ho an'ireo izay isitraka ny karatra matianina ho an'ny mpanao gazety amin'ity andiany faefatra sady farany ity. Hoy ny mpitondra teny ny commission paritaire centrale eo anivony ho lavitry ny mpanao gazety androany. Tsy miova toy ny teo aloha ny masitsivana ho an'ireo izay isitraka izany karatra izany. Ny antota taratasy voarainy OJM izay efa manodidina ny 400 ka efa eroson'izy ireo ny fandraisana antanana amin'izao fotoana izao. Amin'ity andiany faefatra toko hoe andiany farany izany ty amin'ny vagany fandraisana ny karta mamatiana mpanao gazety dia eo amin'ny 240 eo dossier voaray nalamangasiany faritra dia mbola eo amin'ny fanaovana ny sivana mihitsy izany izay zao dia ivoaka atsoatsy ny karatra. Ny fandraisana taratasy aloha zany iny mandray foana izay fa eo amin'ilay sivana misy critère maromaro zany iarahana dia iny tsy miova. Misy mandray misy foana hoe raha manana diplôme izy en journalisme na manana 3 années d'expérience amina organisme de presse anankiray dia raha ohatra ka hoe le organisme de presse raha ohatra ka hoe réseaux sociaux dia tsy ekena fa tsy maintsy manana site officiel dia ohatran'izay zany misy critère maromaro zany ao anatin'izy izay tsy miova hatramin'izay zany ka hatramin'izao. Manana 20 andro anamarinana ny anarany sy ny mombamomba azy ireo mpanao gazety izay nanatitra ny antota taratasy ao aoriany ny famoahana ny lisitra vonjimaika ny karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety izay misy fandraisana anjara 2 alina ariary isaky ny karatra raha ny fanazavana hatrany. Lafomba vao hafa ho afaka hiatrika ny dingana famaranana amin'ny panafricanina robotics competition ihany ny ekipany robotiako Madagasikara ny solotena malagasy izay nitaintaina hatry ny omaly noho ny tsy fahampiny ny oentimana nandehanana monjy any Senegal hiatrehany ity dingana ity
raha ndresaka ny fanaovana tamin'ny mpitarika ny ekipa androany maro ireo malala-tanana namaly ny antson'izy ireo ary nanatanteraka ny tsipaipaika nanampy izany ihany koa ny fitondram-panjakana. Ny sabotsy izao no hanainga ny delegasiona hiatrika ny fifaninanana izay ho tanterahana ny faha 2020 hatramin'ny faha 7 ny volana jolay hiaro ny voninahim-pirenena malagasy ao anatin'izay fifaninanana isan'ny goavana manodidina ny sehatry ny robotika izay. Omamiada ny vozony tranon-jaza ka entanina nanao fitiliana ny vehivavy hoy ny teo anivon'ny Douleurs Sans Frontières izay niroso tamin'ny fanentanana tamin'ity androany ity. Azo tranona ihany koa io omamiadan'io ary mahatratratrany amin'ny 5 isanjato ny tahany fasitrahana raha voatiry mialony mahakasika izay omamiadan'izay. Gaeton Andriatsilavo. Fanentanana sy fampahafantarana ny omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza no norisoana teto amin'ny CSP1 Amboaroy niarahana tamin'ny Douleurs Sans Frontières Madagasikara androany. Inona no antony mahatonga io aretina io? Inona no atao fisorohana mialoha? Azo tranona ve? Sy ny sisa. Ny omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza izay efa miha tanora hatrany no ahitana azy amin'izao fotoana. Betsaka moa zany no tena antony mahatonga an'le omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza fa izy io misy virus iray manokana izay tena mitarika anazy HPV izay mety mbola tsy tena fahentsika fa izy io dia mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo dia io no miteraka ho sela iova omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza. Dia ny omamiadana moa zany amin'ny ankapobeny manaintaina avokoa amin'ny maha omamiadana anazy izay. Amin'izao aloha zany efa somary metanora efa metanora amin'izao efa misy 30 taona efa hitantsika voan'ny omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza dia zany mihitsy mampisy ny recommandation-ny OMS ny vondrona iraisam-pirenena ny fahasalamana mba hanatanteraka an'le fitiliana omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza manomboka amin'ny faha 30 taona raha olona tsy mitondra tsy mikaretina VIH sida fa manomboka 25 taona kosa raha olona mitondra tsy mikaretina VIH sida satria ny olona mitondra tsy mikaretina VIH sida dia somary ariska kokoa ho voan'izay omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza izay. Fa ho an'ny nono kosa dia manomboka amin'ny 25 taona dia efa tsara manao an'le fitsapana nono na autopalpation ho zizitsika. Maro ireo vehivavy voan'ny omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza raha ny fanazavana ary isan'ny antony mahatonga izany ny fanaovana firaisana ranofo aloha loatra. Azo tranona tsara ny aretina ka entanina ny rehetra hanao fitiliana. Azo tsaboina tsara indrindra raha voatily mialoha ny omamiada amin'ny vozon'ny tranon-jaza dia azo tsaboina tsara satria raha voanomboka izy dia tsotra ny fitsaboina anazy fa tsy ohatrany hoe izy rehefa lasa be fa rehefa lasa be izy no somary sahirakirantsika amin'ilay fitsaboina. Mahatratra tany amin'ny 5 isanjato ny fahasitranana raha voatily mialoha ny omamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza sy ny omamiadan'ny nono. Ny omamiadan'ny nono izay mitazona ny laharana voalohany maneran-tany raha omamiadana no resahana. Ankoatra ny fanentanana isy ihany koa ny fitiliana maimaimpona atao mandritra izao hetsika izao. Zava-dehibe ny fahasalamana ka tsy tokony hatahotra amin'ny fanaovana fitiliana ny vehivavy. Seho an'izy moa zany amin'ny voalohany dia matahotra satria mandritra ny fitiliana dia misy fampiasana speculum dia asafaina aminazy ao hoe tsy maninona io assurena izy atao vonona tsara izy ara-tsaina. Ao aoriana indray mety hiteraka tahotra na hiteraka trouble mihitsy amin'ny comportement moa zany na ny fitondrantenany mety ary mety tsy ho fatantsony izay atao rehefa mivaly le izy ka sanatria hoe pozitif le izy kanefa mazava be tao anatin'ny fanentanana teo hoe azo sorohana tsara le izy raha misy ary na efa misy ary le izy dia mbola afaka sitranina tsara raha hita mialoha. CSP misa 4 no anatanterana ny hetsika fanentanana sy fanaovana fitiliana maimaimpona eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Hetsika izay ho farana no amin'ny parvis Analakely mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina ny alarobia 30 jolay ho avy izao. Trangam-piarahamonina no hanohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Raim-pianakaviana iray avao ankodondina Fokotany andranotokana komuna Anjozorobe indray no nisy nakankeriny ao Malitolakandro. Vola mitetina valo tapitrisa ariary no nitakiny ny mpakakeriny ho takalo ny famitsorana azy amin'izay. Gaeton Andriatsilavo. Lehilahy iray antsoina hoe Rabemanantany Jean-Louis 30 taona manambady amanjanaka no nisy nakankeriny teny an-dalana andeha hody eny amin'ny Fokotany andranotokana komuna Anjozorobe omaly tokony ho tamin'ny 5 ora latsaka fahefany. Tokony ho tamin'ny 7 ora hariva vao naharay SMS ny tao an-tanàna mitaky vola valo tapitrisa ariary ho takalony ny famitsorana azy. Misy programme naleha zareo anteny an'ilay tanàna Anjozorobe
dia tokotokony efa madiva maty masandro ny hitan'ny olona efa andeha ody izy zany teo eo an'ny 45 minutes fidirana amin'ny tanàna teo mbola hitan'ny olona mandalo tena tsara zany izy après am'izay somary misy losa midina somary mitsofoka zany dia teo izy hitan'ny olona farany dia après azay nanjavana tsy hitantsony hoe anakaiza izy tany tokotokony teo an-tany fitena ndefa afatra tamin'ny telefona ndefa message dia dalo zany hoe voatazona anay aty le olona fa mitaky vola valo tapita ariary zay dia zay izy vo avotsitra nanomboka teo moa ny fokon'olona dia lafa nasavritaka lafa miparitaka nanirana zany manty nefa ny andeha hoe tsy hita hoe satria dia olona tokony toerana iza misy anazy sy anaterana dia vola dikeo dia nanomboka savritaka fotsiny zany olona dia mbola tsy hita nytoerana hoe ahoana fa andro amin'ny maraina vo tonga teo amin'ny tanàna zany zandarma dia mbola miandry sy fanampy vaovao aloha am'izao mbola tsika hoe ahoana ny ny maraina teo araka izany vao tonga teny an-toerana ny zandary tsy misy anefa nazo atao satria tsy misy toerana voatondro anaterana ny vola ary tsy fantatra izay na defa ilay sms samy miandry ny rehetra ary tsy azo atao ny mivoaka sy miditra ny tanàna misy ilay nalanan-keriny sambasamba nisy an'izany hoe olona misy nakakerana zany teny teo amin'ny tanàna nisy anay zany ka district ananjy efa manaza mefaka anakeriny zany fa teo aminay sambasamba nisy an'izay dia miandry fosika aloha ny zandarma eny amin'ny tanàna fa am'izao mantsy le tanàna zao lasa zone rouge dia tsy azo idirana tsy azo ivoana tsy afaka mivoaka zany mitonona mora hoe misy tadiditra dia tsy afaka miditra aloha atety tsy vao sambany na enona tranga afakanakeriny iny faritry androzorobe iny tahaka izany ihany koa ny any ankazobe sy ny manodidina midika ity tranga ity fa tsy mbola voafehy tanteraka io tranga afakanakeriny io na eo aza ny ezaka ataon'ny mpitany filaminana amin'ny ankapobeny mifamatotra amin'ny fahasairanana sy ny fahantrana iainan'ny mponina ny fisin'ny tranga afakanakeriny tahaka izao manampitrotraka izany ny tsy fisin'ny asa ka mahatonga ny sain-dratsy iforona manana didy sy andraikitra amin'izany ny mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena tsirairay avy tontolo ny fanatanjahantena no hanohizantsika ny fampalalam-baovao mankalaza ny jobily fa 50 taona ny lomanosana teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena sy fitazana tanora indrindra ny taranja baolina kitra irandriam-bololona Jeremia Denis na i maître Jeremia ity faran'izay tsy zoviana ampity baolina kitra malagasy no izy efa nilalao tamin'ny ekipa pirenena rehefa mpanazatra ihany koa Rarjona Ertina no mitatitra ny antsiprian'izay mankalaza ny jobily fa 50 taona nanaovan'ny fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra ary fitazana tanora irandrem-bololona Jeremia Denis na i maître Jeremia ankehitriny ho fanamariana ny fahakalazana dia hetsika maro no karakaraina ka fa nipompivavahana no nanomboan'izany ho an'ny anio teny amin'ny FJKM mandramahavolo vato fehizoro ary nitoy tamin'ny fampiratiana ireo fahatsiarovana ny ainana tamin'ny sehatry ny baolina kitra sy ny fiarahana ny aletaeta ny tena ivony zany dia nifototra tamin'ny hoe fideranan'Andriamanitra satria fahasoavan'Andriamanitra no nahavitany an'izay namakivaky an'izay 50 taona izay dia fideranan'Andriamanitra teto amin'izao fiangonana FJKM Mandramahavolo zao dia ny manaraka izay moa misy ny sary fampirantiana nyreo zay atao hoe zavatra ny aina ny sary ny tantara rehetrarehetra zay zany mba izarany amin'ireo mpiara-misetra tamin'ny fanatanjahantena taty anaty fiangonana tamin'ny ministère sy tamin'ireo atao hoe tany amin'ny gendarmerie ianareo mpikirakirana manjery koa ifampizarana an'izay dia ny sabotsy moa zany misy lalao ara-paralahina namarena an'izay atsy amin'ny kianja syntétique atsy cité Itosy mba ahafahana indray mba hoe mba miverina miaraka eny ambony kianja indray ireo zay niara ny setra taminy ireo ny taizany ireo sampana lehilahy kristiana zay mbola volavolainy mandraka ankehitriny isan'ireo kitan'ny baolina kitra malagasy ary nametraka tantara tamin'io taranjo i maître Jeremia no izy efa nilalao tamina kluba maro teto Madagasikara toa ny ekipan'ny Tafika ny ekipan'ny Gendarmerie Pirenena sy ny kluba maro hafa tahaka ny Saint-Michel efa nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny andron'ny club ihany koa izy ary efa nanazatra ny ekipa pirenena izy ihany koa no nitaiza sy nanazatra ny kluba Jesaya latsaky ny 13 taona izay nandray anjara tamin'ny mondial pupils de Plomelin ary efa nandrombaka izany amboary izany ny taona 2020 maro ihany koa ireo ankizy no volavolain'ny maître Jeremia ary efa lasa mpilalao matianina any ivelany ankehitriny tsy tapitra treo fa mbola itony asa efa natao an'ny baolina kitra malagasy raha mbola misy ny hery sy tanjaka ahafahana manao izany hoy Jeremia Randrembololona gamba ny sala amin'ny fanompon'Andriamanitra io tsy tapitra raha tsy efa tsy etitsory
dia nomba ny fanatanjahantena koa mbola mitoy foana fa ny sehatra anaovana indray a no mety manana endrika hafa mety mpanolotsaina mety fa rehefa tena angatahana moa ny ajesa iaho zao le kely reny hoe ohatrany manana lalao ohatsy haiko dia mba megavy izy dia ataoko ahoana moa ny andahy izay fa dia manampy foana ny tenako amin'ny sehatra rehetra zao zany ny anahy zany ny sosokevitra aloha nomeko a ho an'ny atao hoe manana fahalalana ny ofana momba ny baolina kitra ndresahako eo zalahy aleo tazao le kizy amin'ny fitiavana marina fa sarotra le fiainana tsy maintsy mila vola sianina fa ataovy a zay ahafahan'ny ankizy rehetra eran'ny Madagasikara betsaka mihitsy zany tsy maninona aloha ny miainga amin'le hoe fokotany inona sy ny rehetra rehetra fa rehefa tonga aty amin'ny sehatra firenena ty atapony aty manampy antsika daholo le olona rehetra rehefa tena miasa fa aleo ajanona sarotra ho ahy le fiainana fa tsy atao fitadiavam-bola akory le fitazana. Itony sabotsy 20 volana jolay izao ny fankalazan'ity jobily 500 taona ity amin'ny alalan'ny fifaninanana baolina kitra izay ho atao etsy amin'ny kianjan'ny Ito City manomboka amin'ny valora maraina. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety voafidy tantana ny Commission Européenne mandritra 5 taona manaraka indray Ursula von der Leyen tratra ny tanjona ka tafaverina eo amin'ny toerana ny tenany isan'ny tanjona napetrany tamin'ny fampafantarana ny programa nasany ny fampidinana ho 7 isanjato ny entona mangeja hafananatra amin'ny taona 720. Izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity alay ity ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha tombo lasy tombo vaveloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.